Mahafaly ary mpianoavana ny miaona aminao indray amin'izao fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra foy izao. Androantsika dia hanohy ny dingana amin'ilay hoe drafitr'Andriamanitra ho anao. Omalintsika dia niresaka ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra ianao. Marina izany satria efa nino azy ianao, azoko antoka izany fa nisafidy ianao ny hino azy. Ary azoko antoka fa nanaiky ny fanahy ianao mba ho tarihiny isan'andro isan'andro. Koa raha matoa ianao tafaraka amiko eto dia tianao tokoa ny hanana izany anarana izany. Andeha ary rahantsika mijery ny fepetra ahafahantsika mitazona izany hoe anarana izany eo amin'ny fiainantsika. Kanefa mialoha ny andaniantsika ny loha hevitra androany, andeha isika hivavaka. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra satria tafahoana indray izay amin'izao fotoana manokana izao. Hiaraka hianatra ao anatin'ny fotoana fohy ny teninao. Ampahazavao ny sainay amin'ny loha hevitra manaraka. Ahalalana izay tokony hatao, izay tokony ho andre amin'ny fomba entinay manara-dianao. Momba ny fotoana, momba manokana izay rehetra manaraka izao fotoana izao. Ka ho voakasika ho tonga isan'ny zanakao izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ava-malala, tafaraka indray isika. Eny anaraka loha hevitra anankiray hoa ny toetra tian'Andriamanitra anananao. Izay indray no irian'Andriamanitra ho fantatrao androany. Eny ary ahorantsika malala fa maniry ny olona rehetrarehetra mba hanana fankasitrahana eo amin'ny fiainana. Ary indrindra izany hoe ankasitrahan'Andriamanitra izany. Betsaka ny olona no tsy manaiky izany ataonao izany hoe ianao tsy vavaka, tsy manaiky azany olona. Ary ny ankamaroan'ny olona dia tsy manaiky raha tsy atao hoe ianao tsy mino an'Andriamanitra, tsy manaiky azany olona. Marina izany. Marary izany atao hoe tsy zanak'Andriamanitra izany. Koa androany mba ahafahanao malala tokoa hoe inona ny fepetra ilaina ahatonga anao tokoa hitoetra amin'izany atao hoe mahazanak'Andriamanitra izany. Dia andeha iarahantsika mamakafaka ny tenin'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia milaza itoy izao ao amin'ny Romanina 12:1 izay andalan-teny anankiray sarobidy isariako ny sainao sy isitomako anao mba hijery ny soratra masina ny ampelantananao raha misy any aminao. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy mba ahafahantsika mahalala hoe inona no fepetra voalohany ilaina mba hatongahy ho amin'izany toerana izany. Izao fanambarana. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ho famompom-panahy mety ataonareo izany. Ny fepetra voalohany izany rehefa malala dia ny hoe manolo-tena. Tsy Andriamanitra mihitsy no hanery anao, fa ny zavatra ataon'Andriamanitra dia ny mitaona anao mba hanaiky azy. Tsy afaka ny hanery antsika izany Andriamanitra satria raha azo no noterena isika na hoe tiany noterena isika dia tsy nisy ny zavatra iainantsika ankehitriny satria efa tany am-piandohana tamin'ny namoronana ny olombelona no tsy nisy ny tsy fankatoavana. Koa asian'Andriamanitra manolo-tena izany ianao. Ny fepetra faharoa izay iantson'Andriamanitra ny olona rehetra dia ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomia 20:20 ka ny andininy voalohany manao hoe rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany andalan-teny izany. Deutéronomia 20:20 andiny vakitsika ny andininy voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany andalan-teny izany mba hahatonga antsika rehetra ahafantatra ny tian'Andriamanitra. Izao no voasoratra. Raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny izay andidiko anao anio. Raha miaino tsara, ilaina izany ny fiainona, tsy hoe mandre fa miaino, izany hoe manongila tsofina isika eo amin'ny fanoina an'Andriamanitra. Tsy mamela zavatra hitaona ny saintsika hitodika amina zavatra hafa. Ao amin'ny Deutéronomia 10:5 dia mbola misy izay famerena tezay manao hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia ho toyany Jehovah hitahinao arak'izay nolazainy. Fepetra izany ny fiainona ary tsy indray mandeha na indroa ny teny hoe miainoa ary Israely rehefa ny teny ny amin'ireo mpino Israelita Andriamanitra. Ary rehefa namerina izany teny izany Andriamanitra tao amin'ny tantara ny famonjena ny olombelona dia zava-dehibe ny fiainoana. Koa androany
Antson'Andriamanitra ianao zany, aiaino. Ilaina isika manaraka izany. Rehefa miaino isika, ny teny hoe miaino, de arahan'ity teny manaraka ity mandrakariva manao hoe ka mitandrina. Apokalipsy 1:7 misy azady teny zany. Sambatra ny miaino, mamaky sy miaino ka mitandrina. Zany hoe tsy hoe miaino fotsiny ny sofina, ary ny hevitry ny teny hoe miaino moa tsy hoe le mandre, fa tena hoe mamakafaka. Ary rehefa avy mamakafaka ianao de antson'Andriamanitra mba hitandrina izany. De izao no voasoratra ao amin'ilay Deutéronomie 9:20 teo ka ny 1:1 ka hatramin'ny 4:10. De izao no fanambarana. Asandratra Jehovah Andriamanitra ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga ho azonao ny fitahiana rehetra raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. 2 izany. Hatrany amin'ny 4:10 amin'io tokoa Andriamanitra de miresaka amintsika ny amin'ny fepetra sy ny vokatsoa azo amin'ny fiainao. Fa ny mifanohitra amin'izay koa de ambara ao amin'ny 5:10 amin'ny toko io ka hatrany amin'ny 9 farany izay hitanao ao amin'io toko 7 Deutéronomie io. Rehefa tsy miaino ianao de zao no voasoratra manao hoe raha 5:10 raha tsy miaino ny feo Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zay andidiko anao anio, de ho tonga sy ahatra aminao izao fanozonana rehetra izao. Ry havana, tsy hamaky ny fanozonana aho satria izany fanozonana izany de zavatra efa hita miseho sy manodidina anao mandrakariva. Ary efa nahazo ny taranak'olombelona rehetra ny fanozonana mafy indrindra de ity ny vovoka ianao ka hody vovoka indray. Vokatsy ny fenona ny feon'Andriamanitra no nahatanteraka izany. Genesis 2:7 de zao fanambaran'Andriamanitra tamin'ny olona voalohany. Aza hinananao, fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Lay voankazo atao hoe fahalalana ny tsara sy ny ratsy ho tenenana hoe aza hinananao io. Fa rehefa nihinana ny olombelona de nanjary tonga ny fahafatesana. Ary tsy ny fahafatesana ihany nanaraka, fa hatramin'ny oziny asa koa aza de nanjary tonga tamintsika, satria lay asa tokony ho fitahiana zay voasoratra ao amin'ny soratra masina de nanjary nasa niteraka hatsembohana sy tebiteby, alahelo, mafy, ary tsy zaka aza matetika izany. Ry hava-malala, ny fepetra irin'Andriamanitra ho ataonao zany androany de ity: manolo-teny ianao ary manapa-kevitra ianao ny andeha arak'izay teny itenenan'Andriamanitra anao. Ny firariako de izao: ho isan'ny zanak'Andriamanitra mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao ka azo ny fitahiana rehetra zay iren'Andriamanitra ho azonao. Ny tompony etahanao, andeha hivavaka isika, hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa nivoasanao taminay indray ny loha hevitra ny amin'ny toetra tianao hanananay tsirairay avy. Ampianaro izay haihino sy hanaiky an'i Jesosy ho tomponay, ary hay anaiky io hitandrina ny sitraponao mba hahatonga anay tompo hanana ny toetra ny tena zanakao marina. Momba anay, momba ny fiainanay manontolo, ka io izay manaraka izao fandarana izao de aoka ho kasihanao ny fiainany mba ho mpakatò ny sitraponao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.